Ara-paina indray tsika rehetra tonga soa amin'ity fivoriana andavanandro izay alaminy vavolombelon'i Jehovah ity. Mba ho fanombohana dia andao tsika zao hanao ny hira fa 750. Hira fa 750 izay mitondra ny lohateny hoe vavolombelona maro. Hira fa 750. Ny tapany voalohany amin'ny fivoriana andavanandro no arahantsika miaraka eto androany dia ilay fizarana hoe harena avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tamin'ity herinandro ity moa tsika namaky ny nomero 7 sy ny 4. Dia amin'ny fandaharana androany dia hamaly fanontaniana anankiroa lehibe tsika izay miorina tamin'ireo tokona saina novakiantsika ireo. Ny voalohany dia hoe inona ny fianarana azontsika raisina avy amin'ny fanompoana ataon'ny Levita. Dia ny faharoa hoe inona ny fomba iray ampisehoantsika hoe matahotra an'Andriamanitra isika. Ireo no anisan'ny hevi-dehibe izay asongadina androany. Dia ho asaintsika izao ny rahalahy Andremitsara Herzo mba hanao an'ilay lahateny hoe ny fanompoana ataon'ny Levita. Ary izy no hamaly an'ilay fanontaniana voalohany. Mandroso ianao rahalahy Andremitsara. Resahan'ny Baiboly fa anisan'ny foko teo amin'ny Israely ny fokon'ny Levy. Levy izay zanak'i Jakoba fahatelo. Ao amin'ny Baiboly ary ny hoe Levita dia ilazana an'ireo taranak'i Levy. Fa inona no nampiavaka ny Levita tamin'ny foko hafa teo amin'ny Israely? Ary inona ny lesona azontsika anarana avy amin'izareo? Hodinitsika ireo hevitra ireo. Fa inona tokoa moa no nampiavaka ny fokon'ny Levy teo amin'ny firenen'i Israely? Raha sitrakareo andao vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Nomery 7 dia 1:12 ka hatramin'ny 13. Nomery 7 dia 1:12 ka hatramin'ny 13. Dia izao ny voalaza ao. Hoy koa i Jehovah tamin'i Mosesy: alaiko ny Levita eo amin'ny zanaky Israely, hosolon'ny lahy matoa rehetra izay voaloteraka eo amin'ny zanak'Israely, dia ho any Levita fa any lahy matoa rehetra. Tamin'ilay andro namonoky ny lahy matoa rehetra tany Ejipta, dia no hamasiniko any lahy matoa rehetra teo amin'ny Israely, na olona na biby, dia ho ahy ireny izaho ny Jehovah. Inona nampiavaka ny Levita? Resahana eto hoe dia ho any Levita no hamasiniko ahy.
ny lamatoa. Zany hoe ny Levita dia no amasinina ho an'i Jehova. Zany hoe voatendry hanao andraikitra manokana ho an'i Jehova. Fa inona io andraikitra io? Ny Levita no voatendry hikarakara ny toerana masina teo amin'ny Israely. Rehefa nivezivezy tany an-tany-efitra ny Israely dia nampiasa toerana masina nampiasaina tamin'ny fanompoanan'i Jehova. Dia ny Levita no notendren'i Jehova hikarakara ny toerana masina io. Fa ankoatr'izay dia ny Levita ihany koa no notendren'i Jehova ho mpisorona. Ny mpisorona dia olona voatendry mba hisolo-tenan'Andriamanitra, hisolo-tenan'ny vahoaka zany mba hifona sy hangavy ary n'olitra fanatitra. Dia anisany andraikitra miavaka nataony ihany koa ny nampianatra momba an'Andriamanitra sy ny lalàny teo amin'ny Israely. Dia Arona sy ny zanany no notendren'i Jehova ho lasa mpisorona. Efa niavaka zany ny Levita, fa mbola azo lazaina ihany koa hoe niavaka kokoa ny taranak'i Arona noho izy ireo mpisorona. Alao saritsaina anie izao andeha atao hoe Israelita tamin'izany fotoana izany ianao dia tonga mba hanolotra fanatitra ho an'i Jehova. Dia rehefa tonga ianao dia io fa mahita Levita miasa mafy, falifaly. Angamba mety mahita Levita ianao tonga mitondra ny biby atao sorona ho an'i Jehova, na mahita Levita manomana ny altara anaovana sorona ho an'i Jehova. Mety mahita ihany koa ianao Levita manao asa maro isan-karazany. Dia rehefa mahita an'izareo ianao dia faly. Dia angamba ianao mety mieritreritra mihitsy hoe raha mba izaho zao ny afaka manao an'izao fanompony izao lasa hitanao hoe niavaka ilay fanompony Levita. Andao antsika hijery tsipiriny kely ao amin'ny Baiboly, ho jerentsika hoe inona nasain'i Jehova nataon'ireo Levita rehefa nivezivezy tany an-tany efitra. Dia tsara ny manamarika fa nisy fianakaviana telo ny fianakavian'i Levita. Nisy ny fianakaviana ny taranak'i Gersona, nisy ny taranak'i Kehata ary nisy ny taranak'i Merary. Dia ny tranon'ilay masina ihany koa izy io zany nisy rafitra. Dia nisy lamba ihany koa nandrakitra ny toerana masina. Dia tao anatiny indray nisy fitaovana tena sarobidy, ohatra hoe ny vata masina. Dia ndao jerentsika amin'izay zao hoe inona no nasain'i Jehova nataon'ireo Levita. Raisitrakareo indray eo amin'ny 5:20 sy 9:20. Nomero toko 7 dia 5:20 sy 9:20. Ary ny andraikitry ny taranak'i Gersona tao amin'ny tranon'ilay fionana dia ny tranon'ilay sy ny rakony sy ny lamba fanakonana n'ilay fidirana amin'ny tranon'ilay fionana sy ny fefy lamba ny tokotany sy ny lamba fanakonana n'ilay fidirana makao amin'ny tokotany izay manodidina ny tranon'ilay sy ny altara ary ny tady fanianjanan-day eny ny zavadrehetra mifandray amin'izany fanompony izany. Eto izao ny anjara asan'ny taranak'i Gersona resahana eto hoe ny tranon'ilay, ny rakony, ny lamba fanakonana, ny fefy lamba ny tokotany sy izay mifandray amin'ilay fanompona. Izany hoe ny an'zareo zany ny rakotry ny tranon'ilay amin'ny ankapobeny. Dia nampiasa sarety rory zareo nitaterana ny fitaovana io. Ary eo anandray ny taranak'i Kehata, izao indray ny resahana amin'ny 1:30. Ary ny andraikitry izy ireo dia ny vata sy ny latabatra sy ny fitoeran-jiro sy ireo altara sy ireo fitaovan'ny toerana masina nampiasaina tamin'ny fanompona ary ny lamba fanakonana eny ny zavadrehetra mifandray amin'izany fanompona izany. Ny an'zareo indray resahana eto hoe ny vata, ny latabatra, ny fitoeran-jiro. Ireo fitaovana tena sarobidy. Dia ny an'zareo tsy hoe noentina tamin'ny sarety fa resahan'ny Baiboly nolanjaina natao teo Atsoroka. Ary eo ny taranak'i Merary eo amin'ny 9:30 indray ozy izy ary ny andraikitry ny taranak'i Merary dia ny rafitry ny tranon'ilay sy ny barany sy ny andry sy ny falady hitsatohany sy ny fitaovana rehetra dia ny zavadrehetra mifandray amin'izany fanompony izany. Andraikiny koa ireo andry manodidina ny tokotany sy ny falady hitsatohany sy ny fantsika be fanenjanan-day ary ny tady fanenjanan-day. Ny taranak'i Merary indray zany resahana eto hoe ny rafitry ny tranon'ilay. Dia tafiditra amin'io zany ny andry, ny falady sy izay fitaovana rehetra mifandray amin'io fanompony io. Dia nampiasa sarety 4 ry zareo nitaterana ny fitaovana io.
Dia 4 taona ary ny Levita no afaka nanao an'io fanompona tao amin'ny toerana masina io. Jereo indraingy eo amin'ny 4:7 4:7 ao amin'ny nomery ihany. Dia ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, izany hoe izay rehetra hanao ny fanompona mafy sy ny fitondrana entana eo amin'ny tranon'ilay fihaonana. 30 taona. Natao angamba io safidy io satria resahana eto hoe mafy ilay fanompona. Dia rehefa 50 taona indray afaka nitsahatra ilay Levita satria afaka mba nandray anjara tamin'ilay fanompona amin'izay fotoan'izay ny Levita hafa. Inona ny lesona ianarantsika avy amin'io andininy novakitsika teo? Amin'izao fotoan'izao ihany koa Jehova dia manendry lehilahy mahafeno fepetra araky ny soratra masina mba hikarakara ny fiangonana. Dia inona ohatra no anisany andraikitra ataony zareo? Anisany izao ny hoe manome tari-dalana sy manampy ny fiangonana mba hifandray tsara amin'ny Jehova. Dia anisany ihany koa ny hoe mampianatra sy mampiofana ary mampahery ny fiangonana. Dia mitovy tamin'ny andron'ny Israely ihany hoe Arona sy ny zanany no nanao ny asan'ny mpisorona fa nanampy ny Levita hafa. Dia ohatr'izay ihany koa amin'izao fotoan'izao ireo lehilahy ireo ihany koa no manao an'ireo andraikitra lehibe ireo. Nefa ihany koa misy olona mahafeno fepetra araky ny soratra masina manampy an'zareo. Ohatra hoe ireo olona ireo mandray tsara ny olona tonga manatrika fivoriana ohatra, mikarakara ny fanamafisam-peo, mizara ny boky sy ny gazety ara-baiboly ary mikojakoja ny toeram-pivavahana. Dia raha ohatra tsika ka anisany manana andraikitra lehibe ohatr'izany ny fiangonana, dia azo atao ny mandiny tena hoe miezaka ve manao tsara ny andraikitra nankin'ny Jehova tamiko. Dia raha isika indray no mahazo fampaherezana, mahazo toromarika, dia afaka manontany tena hoe miezaka ve manaraka tsara ilay fampaherezana ary miezaka ve mankatoa sy manaiky. Ity koa misy lesona hafa ianarantsika avy amin'ireo Levita. Voamarika ao ve hoe na dia samy hafa aza ny andraikitra n'ireo Levita dia niezaka izy ireo faly sy afa-po tamin'ny fanompony. Raha mariantsika ohatra teo amin'ny 7 dia 9:30 dia no resahana teo hoe nisy Levita ny andraikitra ny fitaovana tena sarobidy tao amin'ny tranolay, ohatra hoe ny vata, ny fitoeran-jiro volamena. Dia ireo fitaovana ireo tena niavaka. Raha jeraina ivelany izany dia ohatrany hoe niavaka kokoa reto fanompony Levita reto raha nampitahina amin'ny an'ny Levita mitondra ny lamba ohatra na ny rafitry ny tempoly. Fa ny tena niavaka indrindra nefa dia ny Levita mpisorona. Na zany aiza nefa dia faly ireo Levita ninninona asa nampanaovina azy. Inona indray ny lesona ianarantsika avy amin'izany? Mety ho samihafa ihany koa ny andraikitra sy ny fahaizantsika. Dia ninninona nefa andraikitra sy fahaizantsika dia ilaina ny afa-po amin'izay hanendrenantsika. Dia ilaina ihany koa ny mankasitraka an'izay nataon'i Jehova antsika. Tsika rehetra raha marina dia samy ilaina avokoa ny fiangonana. Mitovy amin'ny ratsambatana. Ny ratsambatana izao mety samihafa kanefa samy sarobidy. Dia ohatr'izany koa tsika rehetra samy sarobidy amin'i Jehova, tsika tsirairay. Ankoatr'izay ny Levita ihany koa dia tena nazoto tamin'ny fanomponan'i Jehova ary mendrim-pitokisana. Ary ahoana ny amintsika? Asehontsika koa ve hoe tena mendrim-pitokisana tsika ka manao tsara ny asa fitoriana sy ny asa fampianarana? Tena vao maika izany ilaina amin'izao fotoan'izao satria miaina ao anatin'ny aretiny tsika dia afaka mampiseho ny zotom-pontsika nefa tsika amin'ny fanaovana ny asa fitoriana. Raha fitinina ary, inona no nianarantsika teto? Hitantsika teto hoe tena niavaka tokoa ny Levita. Hitantsika teo ihany koa hoe manao fandaharana Jehova amin'izao mba hikarakarana ny vahoakany, manendry lehilahy matotra mahafeno fepetra araky ny soratra masina. Noho izany ary dia aseho hoe ankasitrahanao ny fandaharana nataon'i Jehova dia miazaha mankatoa sy manaiky an'ireo lehilahy mahafeno fepetra. Miazaha ihany koa mba ho be zotom-po amin'ny asa fitoriana sy ny asa fampianarana. Dia asehinao amin'izay fotoan'izay mendrim-pitokisana ianao mazoto ary afa-po amin'izay hanendren'i Jehova. Raha miezaka ianao manao an'izany dia ho tahian'i Jehova. Saotra betsaka anao raha andremy tsara hery-zo fa tena tsara ny fanazavana ara-baiboly izay nataonao teo. Nazava tsara koa
ny lesona azo nraisina avy tamin'ny fanompoana nataon'ny Levita. Fa izao indray tsika dia eny ny rahalahy raha tsy manohatra ny retseva izay izarany vatosoa ara-panahitany tao amin'ny nomero 7 sy ny 4. Anisan'ny hovaliany ilay fanontaniana faharoa napetratsika tery am-piandohana hoe inona ny fomba iray azontsika ampisehoana hoe matahotra an'Andriamanitra isika. Vonina iainao anao izay rahalahy raha tsy manohatra. Ianao ve tia manaraka ny hevitry ny hafa rehefa misy zavatra atao, sa ny hevitrao ihany no hitanao hoe tena mety? Tsy diso aloha ianao raha indraindray le hevitrao ihany no arahanao, indrindra hoe rehefa misy fanapahan-kevitra mahakasika anao. Fa ohatr'izany koa ve rehefa manompo an'Andriamanitra hoe ny hevitsika manokana ihany no arahantsika? Misy fitsipika anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao tamin'ilay famakiana Baiboly tamin'ity herinandro ity, dia ho jerentsika avy amin'ilay izy hoe inona ny tena tokony ataontsika, ny hevitsika ihany ve ny tokony arahantsika. Andao ho jerentsika ilay izy raha sitrakareo ao amin'ny Nomery 4. Nomery 4. Dia rehefa hitanareo ilay izy dia vakiantsika ny 5:15 satria ao ilay andraisantsika fianarana. Nomery 4 5:15 hoe ary rehefa iainga ny toby dia tokony ho efa vitan'ny Arona sy ny zanany lahy ny fandrakofana ny toerana masina mba amin'ny fitaovany rehetra. Aorian'izay vao hiditra ny taranak'Kehata mba hilanja an'ireo, nefa tsy kasika ny toerana masina izy ireo, so ho faty. Ireo zavatra ireo no anjara entan'ny taranak'Kehata ao amin'ny tranon'ilay fionana. Miresaka andraikitra olona vitsivitsy izy eo amin'ilay andiniteny eo. Resahany ohatra izao hoe rehefa iainga izany izy ilay toby dia hiarona sy ny zanany lahy izany izy andrakotra, izany hoe anarona an'ilay toerana masina. Io moa ilay hoe vata masin'i Jehova, saromana aloha izany mba tsisy ahita. Dia rehefa voasarona izay dia izay vao tonga ilay taranak'Kehata, dia ireo indray anatona dia hilanja an'ilay vata eo amin'ny sorony. Dia zareo na dia milanja an'ilay izy aza, dia resahany hoe tsy mahazo lalana hikasika an'ilay vata masin'i Jehova. Fa inona no mitranga raha mikasika ry zareo? Dia resahany eo amin'ilay andiniteny eo ihany hoe ho faty ry zareo. Narahana foana ve izany fitsipik'Andriamanitra sy fomba fihevitr'Andriamanitra izany? Nisy fotoana nisy tsy nanaraka ilay izy. Tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka, nisy fotoana izy tia hapaka an'ilay vata masin'i Jehova ho an'i Jerosalema. Dia tamin'izay fotoana izay teo ambonina sarety no nentina ilay vata, fa tsy ilay lanjaina tamin'ny soroka. Dia tsy vitan'izay fa nisy lehilahy anankiray ilay hoe Ioza. Izy izany no nitondra ilay sarety dia saika nianjera ilay vata teny an-dalana. Dia avy eo tonga dia niraisiny Ioza ilay izy. Dia tamin'izay fotoana izay izy tsy nahazo alalana, dia arak'ilay nresan'ilay andiniteny tonga dia maty teo eo izy. Inona no ianarantsika avy amin'izany? Mety fotsiny ve izany ilay hoe ny hevitsika ihany no arahantsika, ohatran'ilay nataon'i Davida sy nataon'i Ioza teo? Tena tsy mety satria mampidi-doza. Raha matahotra an'i Jehova Andriamanitra tsika, dia tokony ho tapa-kevitra hoe anaraka foana ny lamina apetrany sy ny toromarika omeny, indrindra amin'ny raharaha mifandray amin'ny fanomponana azy na ny zavatra ny foroniny. Anisan'izany izao ohatra eo anivon'ny fianakaviana. Inona ohatra no lamina napetraky Jehova Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviana? Lazainy hoe lehilahy ny loham-pianakaviana, dia izy izany tokony ho tia be ny vadiny. Dia ny vehivavy indray tokony hanaiky sy hanaja ny vadiny. Ny ankizy tokony hankatony ray aman-dreniny. Izay ny lamina napetrak'Andriamanitra. Inona moa no mitranga rehefa ohatra ka misy milaza hoe ny hevitra ihany no arahako, dia mikorotana ilay tokantrano. Mampalahelo fa be dia be ny tratran'izany. Fa inona kosa nefa mitranga rehefa manaraka an'ilay fitsipik'Andriamanitra sy ny lamina napetrany ny mpianakavy tsirairay, dia ho tahiany Jehova ilay tokantrano satria matahotra anazy ireo fianakavian'ireo, dia ho faly foana ry zareo sy ahitahita fahasambarana. Inona koa no lesona hafa ianarantsika avy ao amin'ilay tokony vakiana tamin'ity herinandro ity? Misy zavatra ianarantsika momba an'i Jehova ve ao? Mazava ho azy. Andao nge jerentsika kely ny fomba nandaminan'i Jehova ny fikarakarana ny tranon'ilay masina ao amin'ny Nomery 7 raha sitrakareo.
Nomery toko fahatelo. Dia rehefa hitanareo ilay izy dia vakiantsika eo amin'ny 510 ka hatramin'ny 710. Nomery toko fahatelo 510 ka hatramin'ny 710. Dia izao no resahany hoe soraty ny anaran'ireo zanakalahin'i Levi araka ny fianakaviam-be avy amin'ireo rain'izy ireo araka ny fianakaviany avy. Ho soratanao ny anaran'ny lahy rehetra hatramin'ny 2 volana no miakatra. Dia nosoratan'i Mosesy ny anaran'izy ireo araka ny baikon'i Jehova araka izay nandidiny an'i Mosesy. Ary reto avy ny anaran'ny zanakalahin'i Levi: Gersona sy Kehata ary Merary. Ahoana zany ilay nandaminan'i Jehova ilay asa ao amin'ny tranolay? Resahany eo hoe efa nisy fianakaviana 3 zany ny Levita. Dia tsy inona zany fa fianakavian'i Gersona, Kehata ary Merary. Efa niresahantsika hoe misy asany avy nakin'ny Jehova tamin'ny zareo. Dia nahazo asa zany zareo dia vita tsara ilay asa tao amin'ilay tranolay. Inona no ianarantsika amin'izany momba an'i Jehova? Tsy hitanao ve hoe tena tia filaminan'i Jehova matoa hoe vita tsara daholo ireo asa ireo satria samy nanao ny andraikiny ro anisan'ny taranak'i Levi. Dia amin'izay rehefa hanangana an'ilay tranolay ry zareo na handrava an'ilay izy na hitatitra an'ilay izy hamindra toerana an'ilay izy dia vita tsara daholo sy mirindra tsara daholo ihany ny asa. Tena tia filaminan'i Jehova hainy tsara ny nandamina an'ilay asa. Dia inona no andraikitra nitakiana tamin'ireo tsirairay tamin'ireo Levita? Nitakiana taminy dia hoe hanao ny anjara asany zareo hiara-iasa amin'ny Levita namany. Inona no ianarantsika avy amin'izany amin'izao andro izao? Moa ve ianao koa tia miara-miasa amin'ny hafa dia mba hampirindra tsara ny asa? Ohatra hoe eo anivon'ny fiangonana. Eo anivon'ny fiangonana izao misy ilay mpiandraikitra kristianina izay nitendrena mba hikarakara ny fiangonana sy hanome torohevitra. Inona no tokony ataontsika mba hampisehoana hoe tia miara-miasa amin'ny zareo isika? Doka jerentsika ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 13:12. Hebreo 13:12. Dia rehefa hitanareo ilay izy dia vakiantsika ny 17:12. Hebreo 13:12 17:12 hoe aoka ianareo akato sy anaiky an'ireo mitarika eo aminareo, fa izy ireny miaro anareo hatrany toy ny olona mbola atao ampamoaka, mba hanaovan'izany amin'ny mpifaliana fa tsy amin'ny mpisetona, fa tsy hahasoanareo zany. Inona zany ny andraikintsika tsirairay? Resahany hoe tokony akato sy anaiky an'ireo mpiandraikitra kristianina eo anivon'ny fiangonantsika. Porofo zany hoe tena miara-miasa amin'ny zareo, vonona noana foana ny fanapahan-keviny. Koatran'izay mety misy zavatra mila atao koa eo amin'ilay toeram-pivavahantsika, eo amin'ilay toeram-pivoriana zany, ohatra hoe fanadiovana, fikojakojana, dia hitako hoe tia miara-miasa isika raha ohatra ka vonona indray anjara amin'izany. Ary ny ahoana no ampisehoantsika hoe tia miara-miasa amin'ireo rahalahy sy anabavintsika maneran-tany koa isika? Tena zava-dehibe ilay hoe mandray anjara amin'ny fitoriana sy fampianarana baiboly eran-tany araka n'ilay filazan'i Jesosy Kristy. Dia ankoatran'izay ny foiben'ny vavolombelon'i Jehova manana tetikasa samihafa. Ka raha fantatrao hoe misy tetikasa ohatran'ireny dia tapa-kevitra koa isika ny hanohana an'ilay tetikasa. Ary ankoatran'izay koa raha misy ny hitantsika hoe mila fanampiana, mety hoe saloty salama na traboina na sahirana amin'ny lafiny hafa, dia vonintsika hanome izay fanampiana ilaina sy halala-tanana. Ary lehibe indrindra izay tsy tokony adinoantsika dia ny hoe tokony hivavaka isika ho an'ireo rahalahy sy anabavintsika mba hahafahany zareo mahavita mankatoa an'i Jehova foana na inona andraikitra menana azy ary na inona zavatsarotra hatrehany. Matoki fa tena tian'i Jehova ianao ary tena faly izy rehefa ohatra ianao ka tapa-kevitra foana ny hanaraka ny toromarika silamo omeny ary indrindra hoe vonona hiara-iasa amin'ireo rahalahy sy anabavy ao amin'ny fiangonana sy maneran-tany. Kasitranay koa ianao raha tsy manohatra andretseva tamin'ny fanazavana tsara nomenao teo. Tena nianarana lesona tsara ny fandaharantsika androany. Hitantsika teo fa tena ohatra tsara ho antsika ireo Levita noho izy ireo nazoto tamin'ny fanomponan'i Jehova, mendrim-pitokisana ary afa-po tamin'izay asa nanendrena azy. Hitantsika teo koa hoe raha matahotra an'Andriamanitra isika
dia hanaraka sy hankatofoana ny fandaharana napetraka Andriamanitra izay hita ao amin'ny teniny. Fa mba hiomanana amin'ny fandaharana amin'ny herinandro ambony indray dia asaina antsika hamaky mialoha indray ny nomery 5 sy ny 9 ary ezaka hikaroka vatosoa ara-panahy avy ao. Fa mba hamaranana ny fandaharana androany dia andaontsika izao hanao ny hira 70. Hira 70 izay mitondra ny lohateny hoe ankasitrahantsika ny vidim-panavotana. Narahanareo teo ny fandaharana izay nalamina avy aty amin'ny foiben'ny vavolombelon'i Jehova eto Madagasikara.